dia misaotra an'i Jesosy fa mbola nomeny tombontsoa satria tombontsoa izany hoe afaka mivavaka, afaka omen'i Jesosy hery tanjaka, afaka manatanteraka an'izany ffdkn izany. Dia mialohan'ny fampahirazana fohy izay hozaraiko dia andeontsika hiara hivavaka hametraka an'izao fotoana izao am-pelantanan'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindra izany an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ity takariva mahafinaritra be ity Jesosy, mbola ianaranay ny teninao satria mahafinaritra be anay Jesosy ny miaino anao amin'ny alalan'ny teninao ihany koa. Mitenena aminay tsirairay avy androany, ninona sakatsakana anatin'ny fonay ka mahatonga ny teny tsy ho tafatsofoka dia ho kaopodika sarava amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa ny teninao dia hitondra aina sy fiainana famelombelomana aty anatin'ny vatanay. Mankasitraka anao indrindra Jesosy ary manome voninahitra ny anaranao. Hatreo feno izao fotoana izao, ho fotoana fanomezam-boninahitra ny anaranao ary ho fotoana fandraisanay ireo teny mamy avy aminao Jesosy eo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zavatra sarain'androany dia ny momba ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Etỳ am-pandohana dia mangataka amin'i Jesosy tsika amin'ity efatrandro voalohany ity mba hananantsika an'izany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ahoana moa ny itenenantsika ny hafa hoe miova raha tsy tsika aloha no miova? Ahoana no raha itenenantsika ny hafa hoe manana fitiavana raha tsy tsika aloha manana an'izany? Ka te hiteny amintsika androany hoe ataovy hetaheta ao anatin'ny fonao izany hoe hiaina amin'ny vokatry ny fanahy izany. Rehefa nomen'Andriamanitra antsika amin'ny vokatry ny fanahy dia tsy natao haingon'ny baiboly fotsiny ireo fa nataony mba hiainantsika, hananantsika izany fitiavana izany, hananantsika izany faharetana izany, hananantsika izany hoe fo araka an'Andriamanitra izany. Atao amin'ny Timoty voalohany ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahavalo, Timoty voalohany toko fahaefatra ny andininy fahavalo dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy amin'ny ho avy koa. Jereo tsara, tsika tsy mivelona amin'ny androany ihany fa tsika koa misaina amin'ny ho avy. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra hozy izy ny tena mahasoa satria misy teny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy amin'ny fiainana ho avy. Betsaka ny olona amin'izao vaninandro antsika izao mieritreritra ny androany ihany izy. Mieritreritra izy hoe androany ihany fa adinony hoe mbola misy ilay ho avy. Tsika izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy misaina an'izany famonjem-panahy izany tsika. Dia famonjem-panahy voalohany aloha dia ianao mila mandinika hoe Jesosy raha ohatra ka haneno androany dia androany ny trompetra manao akory mety ho tafakatra ve sa tsia? Indraindray rehefa resahana izany dia ohatrany hoe izay indray ilay fampitahorana kanefa ny aza dinoina fa tsika tsy afaka ny hampitahotra izany fa ny zavatra misy. Nampianatra ny mpanompon'Andriamanitra tamin'iny herinandro iny hoe jereo tsara hozy izy fa ny teny rehetrarehetra izay lazain'i Jesosy dia tanteraka daholo. Rehefa niteny izy hoe ho avy ny andro fahateloana dia hitsangana amin'ny maty dia jereo fa nitsangana izy. Ireo zavatra rehetrarehetra nitenen'i Jesosy rehetrarehetra dia jereo fa tanteraka daholo. Fa izao niteny koa izy hoe andeha hozy izy hamboatra fitoerana ho anareo dia hiverina haka anareo. Izay izao ny andrasantsika. Dia izay no hitsenatsika an'izany fahatongavan'i Jesosy izany dia tsy inona fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, mifantoka amin'izany famonjem-panahy izany. Mety hatramin'izay ianao variana mitady izay hohaninao androany sy izay mieritreritra hoe ahoana ny azahoanao an'ity, ahoana fa mba efa nisaina ve ianao hoe ahoana ny azahoanao sy hiainanao izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Ny devoly ange manao izay mahavariana antsika foana e. Hahatonga antsika tsy eritreritra intsony ho fahadisoana ataontsika kanefany raha vao tsy mandinika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra na ny vokatry ny fanahintsika dia mandeha anjambany fotsiny fiainantsika, ilay mandeha tsisy tanjona ireny. Hitanareo ny adala, ilay adala eny an-dalambe ireny, any amintsika moa tena feno an'ireny, ilay eny andeha eny an-tsena dia feno adala dia mandeha izy miteny izay tiany tenenina, miaina amin'izay tiany aina na indraindray mikapokolona tsy amin'ny napany fotsiny satria nahoana? Adala izy.
tsisy tanjony fa ianao manam-pahendrena ianao tsy hanao an'izany ianao tena mandeha mizotra normal ohatr'izay mihitsy ny amin'ny ara-panahy sy ny ara-nofo misy fotoantsika amin'ny ara-panahy manao izay tiantsika mitendry tsika tenenina adinontsika daholo hoe mety ve izany zavatra ataoko izany sa tsy mety satria nahoana misy an'ilay fandrotrorotsiana ataon'ny devoly izay hoe tsisy an'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany androany dia te hanaitra antsika amin'izao fanombohana izao ffdkn izao hoe andao re andao hiombona amin'Andriamanitra andao sainina ny zavatra saintsika andao dinihana ny zavatra teneniny vavantsika so tsika le zatra le ohatran'le teneniko teo hoe ohatran'le olona eny an-tsena le tsy mahafantatra izay tokony ataony tsy misy tanjony eo amin'ny fiainany fa izay tiany ataony ataony fa tsy mba misy an'izany fieritreretan'izany hoe hay mety ve izany ataoko izany sa tsy mety tadio tsara fa Jesosy ange tena tsara rehefa nandinika an'izany ianao zao raha ohatra ianao hanao trano dia tsy maintsy mila vola ianao tsy maintsy be dia be ny zavatra eritreretinao dia eo mahatonga ny olona kivina indray hoe aleo ajanona izany fanaovana trano izany fa tsy vita Jesosy anefa raha nampanantenantsika fiainana mandrakizay dia zavatra tsy mbola andeha ho tediavintsika ny zavatra hoentintsika any amin'izany fotoana ahatonga antsika any amin'izany toerana izany fa zavatra efa hananantsika dia ireo toe-panahy araka an'Andriamanitra efa hanananao izany fitiavan'izany fa mila avoaka fotsiny efa hanananao izany famindrapo famelan-keloko izany fa avoaka fotsiny ny zavatra rehetrarehetra tafavoakanao eo amin'ny fiainana miaraka amin'i Jesosy efa hanananao daholo tsy ndeha hitady izany be tsika na hivatra tanindrazana na hanao ina vao azo an'izany lanitra izany fa ny azahoantsika an'izany dia le ao anatintsika fa mila avoakantsika fotsiny teny amintsika izany hoe jereo tsara fa na ny fanompoana na ny fiainantsika militsika tena ao anatin'ny fandinetena tanteraka amin'izao fotoana izao ho antsika mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia militsika tena mba tonga saina koa fa tsy hoe zatra fotsiny hoe za mitory ny ten'Andriamanitra za tsy fitoriana ny tedavina fa fiainana iainanao ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina toko 1:5-7 dia raisintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fialonana sy fifandirana aza no hitorian'ny sasany an'i Kristy ary fifaliana kosa ny an'ny sasany fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpanafatsiny ny filazantsara fifampandaniana kosa ny hitorian'ny sasany an'i Kristy fa tsy mba fo madio fa mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako amen jereo tsara io teny io samy mitory ny ten'Andriamanitra fa samy manana motivation ny sasany te haneho anazy ny sasany fitiavana ny sasany fifandirana an'izao nge zany ange zao ny amin'ny andro farany ao anatin'ny fikambanana dia zao lavitra izany firaisampo sy firaisantsaina izany satria tsisy fandinihan-tena fa mieritrretina ohatrandray sosiete reny ny asan'Andriamanitra dia samy manao izay tiany dia indraindray raha vao tsekena ny sitrapon'ny sasany dia tezitra ny sasany dia milaza fa hiala ny sasany ohatr'izany daholo ny zava-misy fitiavana ny an'ny sasany ozy izy ary ny sasany inona koa ny sasany ozy izy fifampandaniana ato momba ny atsy dia momba ny azonareo ve aharoaroam-paratsiana Jesosy nefa nytenezany tezany hoe ala koza izy ny fivoriana aharoaroam-paratsiana rehefa tonga ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao raha antsika mpanompon'Andriamanitra dia ny ho tsara hoe inona ny hanompoana ao an'Andriamanitra samy manana ny fo tsara ho an'i Jesosy daholo matoa mijoro manompon'Andriamanitra samy tian' Jesosy daholo fa zao ny façon-anao motivation anao ny ferahanao ny fampiasanao an'ilay izy hitanareo zao rehefa le ohatra hoe vary io rehefa andrahoana dia samy tia vary daholo fa tsy hoe zany tena tia vary indrindra dia zany mahay mahandro anazy fa zao eo amin'ilay fomba fanaovanao anazy ahoana ny fanaovanao ny vary ny sasany lomany rano amin'izao fotsiny ny sasany nenenao ahoana ohatr'izay mihitsy tiany ten'Andriamanitra tenenina hoe samy tian' Jesosy daholo matoa manompo an'Andriamanitra fa tsy hoe za rery ny tian' Jesosy dia za ny tena mila henoina za ny tena mila jerena satria za io tena tian' Jesosy io fa matoa ny olona tonga ao tranon'Andriamanitra samy tian' Jesosy daholo fa zao ohatry ny ahoana ny fomba fanaovanao azy ohatry ny ahoana ny fomba fitorianao an' Jesosy ianao ve le tsy tohinina reny ianao ve le fankalana ny hitorianao an' Jesosy ianao ve le mbola miaina amin'izany fialonana izany zany zao le toe-panatadavin'Andriamanitra zany le mila hitsana amin'izao fotoana izao zany le eopanomponan'Andriamanitra ahoana ny fisainanao ahoana ny fomba fijerinao
araka an'Andriamanitra ve. Eo amin'ilay 9:40 teo amin'ny Filipiana voalohany teo izy fitiavana ny an'ny sasany ozy izy. Zay mihitsy ny tenenin Jesosy, fitiavana. Ny alalàna fa mpianatra ozy izy dia manino ny fitiavana. Dia iny fitiavana iny tsy eo amin'ny vavantsika fotsiny. Zao reto tiako be daholo nareo, fitiavana. Nefa rehefa avy eo tsy teneminao akory izany voany izany fitiavana izany. Misy fotoana ange ianao tsy miteny an'izany akory fa ny zavatra ataonao, ny famoahanao izany asan'Andriamanitra izany dia eo ianao no ahitana hoe manana an'ilay fitiavana. Matetika Jesosy tsy dia miteny firy an'izany amin'ny mpianany hoe tiako be nareo, tiako be. Fa izao natolo fotsiny tenany. Nataony izay azony natao tamin'ny zavatra nataony dia nahitana hoe be fitiavana be Jesosy. Teny amintsika hoe manahitra antsika ny tenin'Andriamanitra. Manahitra antsika ny tompo mampianatra antsika mba hanana antsika izany toe-panaraka an'Andriamanitra izany. Andontsika tena hiandrandrana izany, hanantenana izany, hiainana izany. Mety nisy zavatra nazatra anao hatramin'izay, mety nisy zavatra tena efa ozy izy ianao hoe za mihitsy. Aza mijanona ohatra amin'ny Bartimeo fa rehefa nandalo teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia tsy jamba intsony ny anarany. Misy fotoana ange tiantsika mihitsy indraindray izay anarana. Iny ilay ratsy saina kely. Iny dia indraindray ao rehefa ao amin'ny fikambanana, aza mifamaly amin'iny fa iny ilay tonga dia miakatra be fa tsy maintsy izay tiany ihany ny atao. Sinon tezitra izy dia anao angina fotsiny. Ahoana ny fiombonana amin'izany? Aiza ny ahoana ny fanompoana an'Andriamanitra amin'izany? Teny aminao hoe fotoana izao antsanana izay tsy mety. Fotoana izao ampiasana an'izany fitiavana izany, anehoana an'izany voany izany fitiavana izany, ahitana Andriamanitra fa ianao ilay manam-pitiavana. Misy fotoana ao an-tokantrano indraindray, rehefa somary makamaka sisiny daholo ny ankizy, rehefa tsy niova ny fifandraisana, dia indraindray zavatra tiantsika tenenina dia izao tsy mandinika tsika hoe za ve sao dia za mahatonga an'izany. Jesosy fa maninona zanako lasa tsy dia tia miresaka amiko, maninona lasa mangatsiaka ny fiarahana atao an-tokantrano. Dia indraindray ohatra ny tianao asesy amin'ny fekibo na asesy amin'ny inona ny ankizy, fa ianao tokony mandiny tena hoe sao dia misy zavatra ataonao mampalahelo ny zanakao sy mifady aman-janakao, dia amboarina fotsiny iny dia miverina indray ilay hafanana. Ohatrany koa amin'ny fikambanana, indraindray ao anatin'ny fikambanana fitorianan Jesosy manjary mangingina indraindray ny fitiavana. Dia iny ianao dia ianona ohatran'izao fa izay mihitsy mampangingina fitiavana. Ndao tsika isaina aloha. Sao dia ny fihetsikitsika mahatonga ny olona te hiatakataka dia tsy te hiteny intsony satria tsika ilay mandreraka be ilay miara-miaina amintsika ohatra. Misy fotoana tena miteny an'izany amin'ny mpiara-manompo amiko mihitsy hoe indraindray amin'ny ekipa izay miaraka amiko hoe reto fa sao dia mba mizatra ataoko mampalahelo anareo na ohatr'izany satria tsy maintsy tsaboana izany toe-panaraka an'Andriamanitra izany. Mety hitory teny eto mety hivoaka ny fahagagana 100% marenina sitrana rehetrarehetra fa izao ny olona malahelo amin'ny zavatra ataoko. Mila tsika mandiky toe-panaraka an'Andriamanitra daholo izany, mila ahitsana daholo izany amin'ity fotoana fifadikanana ity. Dia tokony ataontsika izany dia manova ny fomba fiainantsika. Ny mamaky an'Andriamanitra mantsiny dia tsy ny asa mivita. Satria tsy izay hoe ny an'Andriamanitra izao dia tena rehefa voatetiko i Madagasikara iray vohatra, voatetiko Eropa, za tia an'Andriamanitra loatra dia ny anahy izao izay tena any mihitsy izao. Fa ny manen'i Jesosy nefa ny fomba fijeriny ianao miova. Le olona miova ny azy izao no tena jerena indry ino ohatran'izao taloha dia niora izay izao ny azy mamaika azy. Ka ao anatin'izay zavatra izay mila jerevantsika aloha izay zavatra tadiavin'Andriamanitra. Ny zavatra tadiavin'Andriamanitra dia itsika mandeha amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa ny asany tsy itsika loatra manao fotsiny tsika fa izy ihany inge manatanteraka an'ireny. Ianao nge izao manao ny asan'Andriamanitra raha mivavaka ao amin'ny marary ianao tsy ianao anie ny manasitrana amin'ny marary fa Jesosy ihany no manasitrana amin'ny marary. Fa mialohan'ny ny asitrana amin'ny marary misy aretina sitrana avy eo anatinao. Afaka ve ilay fankalana? Afaka ve izany ny jerevan'i Jesosy mialoha? Amin'ity taona vaovao ity andao handroso matomatotra kokoa miaraka amin'Andriamanitra. Andao tsika mba hianatra hanetritena. Fanetretena anie tsy hoe miondrika any amin'ny tany ny lohanao fa fanetretena ny fahaizanao mangina indraindray ao anatin'ireny zavatra mitranga ireny, ao anatin'ireny situation sarotra ireny, dia tena hoe misy fotoana ianao tena manetry ny tenanao, misy zavatra indray tena tianao hitabatabana be
fa zao noho ny amin'i Jesosy tia mangina ianao aloha dia rehefa avy eo Jesosy mandamy maniny. Amen. Manomboko izao raha tiantsika handeha tsara ny zava-misy jereo tsara Saoly Saoly mpanjaka ny nadiso azy menatra ny olona izy. Nandray tsika eo amin'ny asan'Andriamanitra mieritreritsika hoe sao dia tesitra ny olona dia tsy any amin'ilay tediavin'Andriamanitra. Andriamanitra efa te hahitantsika mpanompon'Andriamanitra ho modely. Ino modely ny fitaovana ianao nefany ka Jesosy tiako. Aza dino tsy tsika nanampy an'Andriamanitra. Zay ke navoan'ny Sara mba eritreretinao ne zany hoe vadinao zao ve no ampandrianao miaraka amin'ny mpanampy. Zavatra tena sarotra ne zany ary tsy vitan'ny olona zany. Olona tian'Andriamanitra mahavita an'izany. Ozy izy Sara mampalahelo Andriamanitra fa afa-baraka izy. Satria izy efa niteny fa hiteraka ianao. Zao tsika ty efa miantitra ihany ianao papa paozy za mama paozy. Dia inona tsony zany fa zao aleo tsika hiketrika fa Jesosy tiatsika. Ka tandremo fa sao dia diso ianao. Toe-panaraka an'Andriamanitra ny tediavin'Andriamanitra. Tsy tsika manampy an'Andriamanitra fa Andriamanitra manampy antsika. Dia rehefa nandeha natsony Agara satria tian'Andriamanitra tian'Andriamanitra fa fitiavana diso. Lasa nandeha nalaina i Agara mandraka androany mbola itsika amin'ny baby an'io faoriana io eloko fahadisoan'olona anankiray aty amin'ny génération atera mbola io babena mandraka androany io. Ka te hiteny aminao ajanony ny fahalalana ranofo fa andao hianatra amin'ny fahalalana ra-panahy. Ny fahalalana ra-panahy dia zao raha misy mamelony takolakao io meo azy koa ny ilany dia adaly ianao raha amin'izao fiainana izao manao an'izany. Dia ohatr'izay mihitsy nefa ny zavatra takian'Andriamanitra. Jereo tsary Saoly rehefa tara amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy azontsika tsiniavina izany. Za tian'Andriamanitra ozy izy Saoly. Zao ny fotoana maty ny olona ako tokony efa atolotra amin'ny fanatitra. Aiza ihany ilay ritsita. Aleo alefa fa tsika manaja an'Andriamanitra fa tsy manaja olombelona. Aiza ny toe-panaraka an'Andriamanitra? Aiza ny fanajana n'izay nirahan'Andriamanitra? Tsisy. Dia jereo fa na Andriamanitra ny najainy tsy nanaja azy Andriamanitra rehefa tsy manaja izay nirahan'Andriamanitra. Jerenareo tsara toe-panahy araka an'Andriamanitra. Saoly tena raha mandinika ianao dia hoe izy kosa ane tian'Andriamanitra. Nandeha indray rehefa avy eo vonohy daholo ry Agaga sy ny tariny sy ny rehetra fa Andriamanitra hono tsy tian'ireo fa aiza kosa maninona ry zareo no vonoina. Tena tsara fanahy be Saoly tena olona tsara fanahy be. Indraindray tsika te hijoro ohatr'izany. Tsara fanahy no Andriamanitra. Andriamanitra miteny aminao fa ty tsy mety ozy ianao. Ka za hanampy an'Andriamanitra dia ataoko io. Nefa ny Andriamanitra tsy mila an'izay. Dia jereo nariana Andriamanitra amin'izay rehefa avy eo nandeha Saoly vonohy daholo reto ozy izy. Agaga reto ireo ondry matavy vonohy daholo ozy izy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny avy amin'Andriamanitra ozy izy Saoly. Omeko an'Andriamanitra io. Ohatrany hoe izy ny tian'Andriamanitra mihoatra noho n'Andriamanitra hoe ty Samuela tena tsy tian'Andriamanitra. Za zao tian'Andriamanitra dia zao za tsy hamono an'ireto ondry reto fa omeko an'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra no omeko Andriamanitra foana. Inona ny zavatra nitranga? Ozy izy Andriamanitra. Samuela mialahy amin'io ozy izy fa tsy mila an'io raha jereo amin'ny maso manofinao. Saoly nieritreritra hoe omena an'Andriamanitra ilay izy. Fa rehefa Andriamanitra no miteny Andriamanitra tsy mila ninina va ty amintsika. Fa fankatoavana no ilainy, vokatry ny fanahy no ilainy, toe-panahy araka an'Andriamanitra no ilainy. Inona ny zavatra nitranga? Iny ny nararaka an'i Saoly ary Andriamanitra nanaprograma tsara ho anazy. Andriamanitra ke no mifidy an'i Saoly. Na niteny izy hoe ny zanakao inona nangana azy fa zao tapitra hatreo ary ity tena aza dononao i Samuela olona tsara fanahy. Ny mpanompon'Andriamanitra tsara fanahy foana na ataonao ninina na atao inona satria ohatr'izany daholo tsika. Rehefa manana n'izany vokatry ny fanahy zany dia tsara fanahy foana. Dia Saoly i Samuela nalahelo be an'i Saoly. Za ozy tena malahelo an'i Saoly foana tsy nahavita ninina mihitsiny. Dia ozy izy Andriamanitra mantsy an'i Samuela ozy izy. Inona ny alalovanao ny fa za nge fa tsy tia nintsony.
efa tsy antsony efa tsy miaraka satria iny tsy miaino anao zay zavatra asiako ataony iny anga ataony izy ny tena endry indrindra no zao fa zao aza malahelo an'iny tsofy ndao andeha ozy izy de ndao tsika andeha aza makany amin'iny tsony nanomboka teo tsy niona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tsony Saoly de nanomboka tapaka mijanona teo fitondrana rava potika hatramin'ny zanany ringana daholo fa nanangana olona vaovao Andriamanitra tady teo tsara Andriamanitra tsy mahantra olona zany manana olona izy olona araka amin'ny fony mahita an'izany foana Andriamanitra fa zao raha omen'Andriamanitra anao ny ese de ataovy tsara le izy eseny nisehena ny Saoly lao esehany ty fitiako ozy izy io no fitiako zareo tsara Andriamanitra tsy ratsy fanahy no omeny an'io Saoly idolo fanahiny ninina te ataonao Saoly ozy izy ataovy zay azony tananao atao ataovy fa za momba anao natao fanamasina natao ny zavatra rehetra fa zao rehefa tsy niainao an'Andriamanitra fa nahay no Andriamanitra de nilan'Andriamanitra am'izay ka te hiteny amintsika tsy tsika ny tsara indrindra akory fa Andriamanitra de mipetraka any am'izay olona misy an'izany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra zany natoinana nataon'olona anao aza mba mianatra an'izany hianina nanao an'izao de za koa anao an'izao aza manampy an'Andriamanitra ianao Andriamanitra ihany ny afaka manampy anao hoy izy ny tena Andriamanitra na io olona makao am-piangonana io ary hozy izy hoe tsy misy nizaniza hozy izy mahay manantona raha tsy efa nitao mifanahy ndraiky zany an-danitra ka za mieritreritra tsika raha nanao évangélisation de hoe za daholo no nitarika an'ireny ianina sena le évangélisation le croisade le rally nataonay tany Mahajanga nga raha tsisy amin'ny paster Rodolphe reny olo reny nanolo tena teo teny ianao fa tena vomafy izy raha manao an'izay satria fanahyn'Andriamanitra ihany ny afaka mampanaiky ny olona mila ho fantatrao zany famarinana zany fa sao de tsy fantatritsika zany ninona zavatra ataonao tsy ianao no nanova olona fa Andriamanitra manova olona jereo ane zasy ianao hoe tsika ane samy ratsy daholo fa rehefa mba niovitsika de ianao ve ny nanovanao ka fanamasina ny nanovantsika Andriamanitra nanovantsika izy ihany no mifidy izy no mitondra zay tiany hoentiny eo amin'ny fanatrehany fa ny anjarantsika manao zay aseny atao toe-panahy araka an'Andriamanitra daholo ny dikan'izany ka manomboka androany aza manampy an'Andriamanitra zany tsika atao fotsiny zay asaina ataontsika fa tsy tsika nanampy azy tsy tsika nisaina andao atao an'izao fa sao de tezitra ny olona sao de malahelo ny aloha ny olona tezitrany aza manao ratsy fotsiny ianao de zay tsy aza velona ho an'ny olona fa veloma ho an'Andriamanitra raha velona ho an'ny olona ianao raha ty tany ty aza manantena nahita fieto zany fa na inona nataonao ny olona tsy ho faly aminao zany mihitsiny fa raha misy mifaly aminao de Andriamanitra rehefa miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao ndao tsika mba iladizinao fanay amin'i Jesosy manomboka androany de zao ataoko ny toe-panahy araka an'Andriamanitra hitady anao amin'ny foko anao zay tianao hiaina am'izay tianao Jesosy mba hiainako an'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany manomboka androany minao fa navoray zavatra ianao ndao tsika tena hiaina am'ty ffdkn ty mety mbola tsy de heninao zany hoe tsy hanampy an'Andriamanitra zany tsy manampy an'Andriamanitra tsika sarany efa diso tamin'ireny fanampiana an'Andriamanitra Saoly efa diso tamin'ireny nanao endry no Andriamanitra ary nanivaniva ny mpanompon'Andriamanitra fa zao ndao tsika hianatra zany hoe Jesosy hiaina zany toe-panahy araka anao zany andinika ny teny alohako mivavako manahoana amin'ny fifandraisako aminao manahoana amin'ny fomba fisainako manahoana zany etahany zany fitiavana atao anatiko zany mbola fitiavan-tena sa fitiavaninona sa inona le reny amin'izao fotoana izao mila hitsana daholo reny mba hitovizantsika amin'Andriamanitra rehefa jereo Jesosy Kristy niza na Pilato na iza tsy rehefa niteny Jesosy hoe tsy miteny de tsy miteny Pilato niteny tamin'i Jesosy niteny eny ianao mamalika tsika tsadidiko iny nisy mpanjaka niteny taminy mamalia ianao fa ianao nke eto tanako ane ny famonjenanao za afaka mamoaka anao Pilato fa Jesosy tsy namaly satria izy Jesosy tsy any aminao zany fa efana moaka anahy sy hanavitra anahy hitanareo fa iza rery natahoran'Andriamanitra natahoran'i Jesosy Andriamanitra ny ray ozy eto amin'ny mandrakarivo satria za manao zay sitrany ataovy ny sitrapon'Andriamanitra aza mieritreritra n'izanizy zany ianao fa ny sitrapon'Andriamanitra atao fa rehefa hiainanao ny sitrapon'Andriamanitra manaraka anao azy ny zavatra rehetrarehetra mino tsy matoky hafanandray zavatra ianao ndao tsika hivavaka anatin'izany teny zany hoe Jesosy
mety sorena mianao an'izany, mety faly koa mety malahelo fa zao Jesosy le zavatra tianao atongavana le toe-panaraka anao oka iainako amin'izay manomboka androany de asandratoary mivavakantsika ray masina tsara indrindra sany an-danitra sotra betsaka ny amin'ny teninao Jesosy teny zay manitsy manova ny zavatra zay tsy izy rehetrarehetra ty anatinay ampianaro zay tena iainana zany toe-panaraka anao zany ampianaro zay Jesosy tena andeha amin'ny programanao am'izay tianao fa tsy am'izay tianay Jesosy ampianaro zay hianatra hoentina fa tsy hitondra Jesosy ampianaro zay fa ao anatin'ny fanekenay ny hoentin'ny teninao de manomboka miovany atao anatinay manomboka iainana zany vokatry ny fanahy zany amin'ity fotoana amin'ny ffdkn ty Jesosy oka tsy ho verimaina oka tena izy fetraikany amin'ny fiainanay iainanay zany toe-panaraka anao zany makasitraka anao indrindray Jesosy manome voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Isorana an'Andriamanitra ny fafana hoe mandray sy misitraka n'izany teny zany avy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra zay ampiasainy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra zay ampiasainy inoko fa Andriamanitra ny fiadanana zay rahin' Jesosy Kristy tompotompon'ny teny miditra tsehatra sy manatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainan'ny olona zay manaiky anazy sy mino anazy ao anatin'izany teny zany. Androany ao anatin'ity vavaka ffdkn arivo ty zay famaranana ny andro voalohany de tiako fantatsika fa Jesosy Kristy de nampizara anankitelo le 12 jours na le 12 andro anatanterantsika ny vavaka ffdkn ny efatra andro voalohany
dia anaovan'Andriamanitra zavatra exceptionnel. Zany mahatonga antsika ao anatin'ny efatrandro. Raha manam-potoana ny sasarana io nandritry ny 20 taona zay tadiavana an'Andriamanitra satria mba te hahazosotra ianao, mba te ho ampiasain'Andriamanitra be ianao, mba tianao ny halaza ho fanjakan'Andriamanitra, motivation daholo zany. Mba tianao ny anakarena indrindra satria ianao ny ty apôstôly faran'izay entana indrindra amin'ny resaka rahaboly eto ambonin'ny tany ve. Tsy fantatra daholo no karazana olona hitanao hoe mivavaka fa samy manana ny antony hitadiavana an'Andriamanitra izy rehetra. Io ilay voalazany mama teo tao anatin'ny teny izay nivakiany teo hoe samy manana motivation ny ampitoriana ny filazantsara ny olona tsirairay avy. Fa za te hizara aminao zavatra anankiray. Tsy anjarantsika no mitsaron'ireny olona ireny amin'izay mety ho karazana fomba sy fandraisan-dahatra tia mitadiavana an'Andriamanitra sy hanakekezana an'Andriamanitra ary ilana an'Andriamanitra. Fa ty zavatra anankiray ty tsy miraty zany mihitsy. Ary tsy possible ny raty mandrakizay fa tsy maintsy mahita vokatra mihoatra ianao ary mahita ny fahatsaran'Andriamanitra mihoatra foana eo amin'ny fiainanao raha nananao ty tanjona anankiray ty izay hozaraiko amin'ny anaran'i Jesosy. Zao le izy eno tsara fa zao le izy. Rehefa feno Andriamanitra ny olona anankiray ka tian'Andriamanitra ny olona, rehefa ho am-pony olona io rehefa ho am-pony olona io ny hoe hitady an'Andriamanitra ny fony manontolo izy iray amin'ny volonté an'Andriamanitra. Zay le karazana fitadiavana tsy mitovy. Misy mitady an'Andriamanitra amin'ny filana, misy mitady an'Andriamanitra amin'ny zavatra hainy atao, misy mitady an'Andriamanitra, fa misy kosa mikatsaka an'Andriamanitra anaty vavaka sy ffdkn ny iombo-po sy ray fanahy amin'Andriamanitra mba ho tonga olona kasitrahana. Rehefa tonga olona kasitrahan'Andriamanitra ianao ka tafiditra anisan'ny olona araka ny fon'Andriamanitra, manamao mafana lazaina aminao fa Andriamanitra dia isaihirana ny aminao, Andriamanitra dia isainany aminao, ary Andriamanitra anao zavatra manokana ho anao izy tsy mitovy amin'ny olombelona rehetra ambony tany satria ianao tsy hoesorin'Andriamanitra sy tsy sokajiny intsony mitovy amin'ireo olona izay mitady azy amin'ny zavatra hainy atao, na ositra io, na lanitra io, na tsy fantatra hoe inona io. Ireo zavatra rehetrarehetra mety hoe azo nisitrahana avy amin'Andriamanitra na ara-panahy, na ara-nofo, na eo am-panompona, na amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia zao, ianao mitady an'Andriamanitra zay, ianao mila azy zay no ny antony manokana. Fa rehefa olona araka ny fony ianao, dia tsy avela nisahirana mitovy amin'ireo olona rehetrarehetra ireo, fa Andriamanitra mihitsy ny anaisitra anao, tsy ho isan'ny maro izay mitady azy amin'izany zavatra zany, fa izy mihitsy mitady anao mba ho asoavany manokana satria olona araka ny fony ianao. Zay mahatonga antsika ao anatin'ny efatrandro raha manam-potoana ianao hivavahary dia manana fotoana izay miantena kokoa ao anatin'ny efatrandro. Dia afaka tena avy amin'ny tompo ao anatin'ny efatrandro. Efa mba nisainao misy fotoana ianao indraindray ny mpanompoana eny mandeha amin'ny fahazarana fotsiny. Ary ao anatin'ilay fahazarana ianao dia afaka misaina izay tiana ho saina. Olona mandeha manompo tsy tanteraka amin'ny tontolo ara-panahy akory, fa olona vesaran'ny nofo be eo am-panatanterana ny asan'Andriamanitra. Vesaran'ny nofo satria mora kizitina, mora tezitra, mora misaina izay tiana ho saina dia mandray izay tiana ho raisiny eny. Dia mahavariana nefa ny tsy mandroso ianao fa maloto fo eo am-panompona. Tsy nampandrosanao nakaiky an'Andriamanitra akory le fanekenao hoe anaraka an' Jesosy, fa mivily lalana ianao teny an-dalana na vesaran'ota ianao dia noho ny nataon'ny olona nahatonga anao tsy nanantona an'Andriamanitra. Nefa ny tsisy idiran'Andriamanitra akory le izy, asa nazonareo le zavatra mitranga. Zay zany le fanoloran-tena ara-nofo, vesaran'ny filany zao fiainana zao satria mora mivily eny an-dalana. Fa rehefa ianao no tena lalipaka ara-piombonana amin'Andriamanitra, mampiasa ny fonao an'Andriamanitra, dia zao tadidio misy tombony manokana omen'Andriamanitra anao. Ary zay tombony zay tsy afaka ho fafana mandrakizay satria rehefa Andriamanitra miteny hoe oui ianao, dia tsisy afaka anao hoe non ianao ninny na ny situation izay manohatra anao io aza, na io ka manohatra anao io tonga dia manaiky ampaneke ao an'Andriamanitra. Andramana eo anatin'ny farany aza be ady hevitra mba mianara makatoa, aza vela mihitsy ny hoe ianao no hiady amin'ny fahendrenao sy amin'ny endriky ny fahatakaranao, fa ianao manana ny fahamarinana indrindra mba eritrereto nefa ndraindray ne tadidio be dia be ny fampianarana amin'izao andro farany zao, mampialanao ny volonté an'Andriamanitra le izy. Lasa manamarintena ao anatin'ny ota ianao dia raha vao tsy mandiny tena tsara dia ny olona mijery fotsiny fianao efa manomboka mitsotsorika nefa. Satria hainao azavaina mihitsy. Hitanareo io fahalemena io na zavatra ataonao io rehefa tsy te hiala amin'io ianao satria tianao le izy dia hamarinanao le izy.
dia raha vao misy manitsy ianao anatin'le izy satria mbola tianao le izy na zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra azy dia marary ianao be mihitsy le izy ary akalainao zay mikitikitika an'io satria mbola tianao le izy. Dia zao mitady toky sy andiny mihitsy ianao mikatsaka mafy mihitsy hoe ay zary ny porofo ato anatin'ity soratra masiny ity anamarinako ny tenako. Ohatrany hoe ratsy ary ohatrany hoe amin'izao fotoana izao rehefa misy profety manao an'izany le fo profety reny dia miteny amina tovovavy hoe mamindra ositra ao anatin'ny firaisana hono izy. Satria ny communion dia amin'ny alalan'ny fifandraisana lahy sy ny vavy miara-matora no mampiampita azy koa fa tsy toriana any anaty baiboly hono zany. Any Madagasikara efa tonga any reo mpanompon'Andriamanitra manao an'izany dia omeny toky sy andininy amin'izay dia hatrany amin'ny Genesis ka hatrany Apokalipsy anamarina na fijangajangana. Azonao re ve le izy? Nefa Jesosy niteny hoe raha manambady ianao ka misara-bady kanefa voasotra le vehivavy na le lehilahy dia mijangajanga zay mapakatra an'izay voasotra. Zany hoe raha dika zany tena saripady amin'Andriamanitra mihitsy le resaka hoe firaisana ranofo sy fiombonana io akoatra ny mpivady efa vita fanekena teo anatren'Andriamanitra. Dia jereo vita ny devolo ny manamary tena hoe tsy mila an'izany fa ny sainao ihany no mitondra an'io. Fa rehefa misy toky sy andininy manamarina fa mety ny firaisana ranofo indray ivelany io zany be dia be amin'izao ny karazana fampianarana, ny karazana conviction diso manamarina ao anatin'ny tontolo fisaintsainan'ny olona zavatra tsy voatery ho ankasitrahan'Andriamanitra. Fa maninon'Andriamanitra hoe misy karazan'olona zany avelany anota dia misy karazan'olona tsy avelany anota. Zao fotsiny Andriamanitra afaka mibetsika ao anatintsika tsirairay avy ao anatin'izao efatrandro mpandiniha tena mbavaka sy ffdkn zao. Azafatra mpandeha ianao hitady an'Andriamanitra vesara ny nofo fa mba mandiniha tena ao anatin'ny efatrandro hiala ao anaty fanamarina tena andre mibetsika Andriamanitra hoe tia ny zavatra maso anao zany zao ny zavatra tiako hitondrananao, zao ny zavatra mahafinaritra tsy isika mihitsy ny anao zay mahafinaritra ny olona satria tady ity ohatran'izany taloha tsika ne tratran'izany taloha. Zay taloha rehefa mandeha mitory ny filazantsara dia mahavita mihitsy zay mivady sy ny mpiara-mivavaka manaraka daholo moa tsika ny Madagasikara mahafantatra n'ity zavatra zaraika ity manangona paty mamevany mba hoe olona généreux hitan'ny olona hoe bon super quoi olona mety tsara manompo an'Andriamanitra amin'ny fo tena ao top mandeha amin'izay ianao dia manome an'le ina zaraina paty ny olona omena vary mihinana hena alefa dia tobinao ny fanatren'Andriamanitra ao anatin'ny anoana dia zao daholo na avoantsika vo nitsahatra ny vary sy laoka tsisy hita daholo ny olona vo tsy nizara-paty tsonitsika dia tsisy tonga daholo le olona nizarana paty mba fanatren'Andriamanitra. Sasany ara tsy mifantoka fa ny paty ny fisainany hoe vorina vao hizara-paty raha ty fivoriana ty satria tsisy miditra anatin'ny sainy zay ten'Andriamanitra zaraina satria paty ny atongavany eo. Dia daholo antsika eritreritra hitaona olona ianao dia anao mifanaony amin'ny fotoana tsy anaovanao mifanaon'le olona averiko amin'ny fotoana tsy anaovanao mifanaon'le olona tsy rehetra ho an'Andriamanitra zany io satria tsy ezaka ao amin'ny fandresen-dahatra anao anapproche amily azy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anova azy fanamasina amin'ny manova ny olona ary amin'ny alalan'ny fomiova no mitarika olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy inisiativan'ny olona hidina anao amin'ny fanaon'izao tontolo zao ianao hozy Jesosy eto amin'izao tontolo zao nareo fa tsy nataoko anao ny fanaon'izao tontolo zao vavaka faran'izany tompoko nataon'i Jesosy mialohan'ny alany teto ambonin'ny tany. No zany mila mitandrina isika amin'izay karazana jono hafa ty tsika atao asolo ny filazantsara marin'i Kristy sy ny ainy zay nalatsany teo amin'ny azy fijaliana mba nanganona ny maro amin'ny fanjakany mitandrema fa betsaka ny fandrika amin'izao maro ny fanahy mamily lalina tsy ampijoro ny olona amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina sady tanteraka mila mioronintsika zanak'Andriamanitra amin'ny fahasari-piarontsika ny amin'ny famarina amin'ny filazantsara sy ny fijoroantsika ho an'Andriamanitra satria tiatsika Jesosy ary afatra ao anatin'ny efatrandro andinitsika tena mialohan'ny fotoana hidirantsika heverana ny asan'Andriamanitra dia zao miverena ao anatinao le marana nandritra 12 taona anie tany ivelany nieritreretany hoe solution ho anazy dia nitondra azy foana le aretina mandrapatonga azy saiky maty ritra ny fananany fa rehefa tonga saina izy ozy izy ny baiboly ka miverina tao aminy ka ny solution tsy tany ivelany fa tao anatiny fa andiny antena miverina izy nahafantatra fa misy an'izany Jesosy zany ary rehefa tena nahalala izy fa amin'ny Jesosy le fahafenoana ilainy ao amin'ny Jesosy le fahafenoana ilainy dia zao ny zavatra nitranga adidy daholo ny dokotera sy ny mpitsabo rehetra hatramin'izay le aretina no nitondra azy fa rehefa nantona an' Jesosy izy no nitondra an'le aretina
ary rehefa voafely aretina tao anatin'ny fo mahatoky fa ny feonako amin'i Jesosy ny ray mandeha dia mety hanova ny zavatra rehetra dia tsisy kajy avy amin'ny tsony fa fahendrena no ny tao amin'ny fanahy masina azy hikasika an'i Jesosy. Ary tadidio vao nikasika an'i Jesosy jereo ny bokyny ao bokyny Marka 5 misy an'izay tantaran'ny vehivavy nitsidra nandritra ny 12 taona zay fa ny zavatra nitranga tao reto tena nahavariana satria izy rery ao anaty baiboly manomboka any amin'ny Matio ka hatrany amin'ny Apokalipsy hatrany amin'ny Matio, Marka, Luka, Jaona ny vehivavy nahazo teny tamin'i Jesosy hoe ry zanako vavy. Ay ny zanak'Andriamanitra dia izay mahavita mitondra ny fiainany akasika an'Andriamanitra. Fa tsy sahala amin'ny olona rehetra mifanizina miaraka amin'i Jesosy dia mahavariana. Olona firy mifanizina miaraka amin'i Jesosy mifampikasokasoka aminy fa tsy reny nisy nikasika azy. Olona tsy hitany masony akory fa taza ny herin'ny Kristy niala tao aminy nakasika an'ilay vehivavy nasitrana azy nanaitra an'i Jesosy hoe misy mikasika azy any. Dia ozy izy ny olona fa firy ny olona mikasokasoka aminao ozy izy ny apôstôlika iza ny lazainao fa mikasika anao miavaka mihoatra n'olo rehetra ireo. Ny dikan'izay mahavariana ny réaction an'i Jesosy ny olona mikasika tsy ny olona mikasika azy rehetra nanaitra azy fa misy kasika hafa kely mahakasika azy. Izy ilay vehivavy izay nikasika tsy tamin'ny fomba mahazatra fa nanomana ny fony nitondra ny momba azy rehetra tsy hoe nikasika azy teo am-pijoroana na ny tanany fa morotongotra akanjony. Averiko tao anaty natory teny mandeha ny laza fa tsy misy hitan'io vehivavy io avy eny ariana tsy nahita ny tavan'i Jesosy izy fa nitongotra Jesosy ny hitany voalohany. Teteny aminao ao anatina fanetretena sy fandinitena mandritry ny farana ataovy misy zavatra azon'Andriamanitra antoka fa ekenao aloha fa mila hovainao anatinao. Ny opération voalohany eo amin'ny fiainana tsy sika hoe mahay mandahatra be eo natren'Andriamanitra na hoe nandrefy eo dia renao mihitsy na ny fiainam-panahinao ao anaty azy eo mpampiarana an'ilay izy tsy tanteraka eo amin'ilay tena objectif hitadiavan'Andriamanitra azy. Nandray antsika masika nandray tsika tsy fantatsika orgueilleux be mihitsy dia nandray tsika tsy fantatsika hoe feno avinavina akory. Nandray vitanareo ny zavatra vitatsika ny tantara azy dia zao hoe fona aminao Andriamanitra fa za mijangajanga, fona aminao fa za mbola mpisotro rain-tany, fona aminao fa za mifoka be mihitsy ary tena mbola tsy vitako mihitsy miala amin'ilay izy. Vitatsika miteny an'izany amin'Andriamanitra. Fona aminao fa za Andriamanitra fa ny teny hoe fona aminao fa za mpiavinavina, fona aminao fa za be fialonana, fona aminao fa za tena tsy te hen'olona zany mihitsy ny hafa raha ny tiako dia zazy Jesosy rery mandrakizay. Ohatr'izany zany le fanatahiditra ny anaty any indraindray rehefa tsy milamina dia tsika tsy mahalala akory hoe tsy mahafaly an'Andriamanitra ny zavatra ataontsika izany fa zao ny tadiavin'Andriamanitra amintsika tsika malemy fanahy. Tsy hoe resy akory tsika raha misy fotoana hoe mba mianatra manginana tsy mety aza ny zavatra lazain'ny sasany. Tsy hoe adala akory tsika raha ohatra ka hoe mba mianatra miainy koa indraindray na zavatra tsy tiantsika henona aza. Tsy adala akory tsika raha ohatra ka hoe manetry tena fa ny manao an'izao fanao an'izao tontolo izao. Jesosy mihitsy ny teny hoe aza manao fanao an'izao tontolo izao. Rehefa fanao an'izao tontolo izao dia mahatonga antsika tsy ho tafiorina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manana fanetretena mijoro manaiky mba ho tsy ny teny Saoly anie zay hitanareo be loatra le raisonnement Saoly dia faran'Andriamanitra ny teny aringano daholo ny Amalekita dia ny biby rehetra koa aringano daholo tsy misy narairy zany tokony ho velona na ny biby na ny olona. Fa zao zatra tsy miely loatra satria nahoana efa mpanjakako mahafantatra ny fahamarinana ka izaka ny fahamarinana ohatrana ino hoe Jesosy Andriamanitra ny fahamarinana ko maninona le raisonnement no mbola tafapetraka tao amin'ny Saoly ihany satria zatra mpampiatra ny fahamarinana ivelany ny zavatra andrasan'Andriamanitra sy takian'Andriamanitra no atao dia ny problème tena nampalahelo ny désobéir an'Andriamanitra izy. Dia io tsisy relation ifandraisany aman'olona fa ny ifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia zao ao anatina fanoloran-tena efarana vao manomboka tsika androany ataovy azo antoka ao anatin'ny fanoloran-tenanao, ao anatin'ny vavaka izay asandratrao, ao anatin'ny fo mampitsoraka anao eo tongotr'Andriamanitra amin'ity efarany ity miangavy area atao vita fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy olana fa rehefa mety ianao sy Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetra. Dinio ny tenanao
ta izy ianao inona nandrasan'Andriamanitra fa tsy vita, inona ny andrasan'Andriamanitra mbola tokony hijoroana, inona ny fanapakevitra aza miaina ao anatiny hoe domelona be fotsiny ao anaty fanompona dia mivelona ohatra ny olona homme animal, tsy homme normal akory fa homme animal. Nefa militsika ho tonga homme spirituel, olona ara-panahy ny ilain'Andriamanitra, olona fanahy miaina ny sitrapon'Andriamanitra no ilaina. Dia zao tadidio ny vavaka sy fadikana dia mametraka, anaty vavaka sy fadikana Andriamanitra dia mametraka. Nisy devoly tsy nety niala mihitsy tao amin'le vehivavy, tao amin'le zanak'le lehilahy zay nanantona an' Jesosy fa matetika mitondra azy any anaty afo sy any anaty rano devoly io mintsitrindritra le tovolahy. Dia rehefa tonga Jesosy avy any an-tendrombohitra avy nitokana, dia teo ambody tendrombohitra teo tonga dia nandrasan'le rangahy Jesosy, dia teny tokana fotsiny ataon'i Jesosy hoe mialamy dia sitrana le marary. Toy sisy mpianatra zay fa hatramin'ny maraina nandroka an'io, maninona ny tsy nety niala mihitsiny. Dia nandiny 20 Matteo 7:20 nefa kio hoe aroa Jesosy taminy no ny fahakelezan'ny fonareo ihany, fa lazaiko aminareo manana tokoa raha manana fonina ohatry ny voatsinapy azy ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe mifindray ery dia hifindra izy, ary tsisy tsotsoainareo atao. Fampio koa hoe 20 kanefa iny karazan'iny tsy mivoaka iny karazan'iny raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy fifadikanana. Zany hoe misy karazana fanahy zany karazana fanahy tsy mahita, tsy mahalala ary tsy manaiky hiala, tsy manaiky hiala. Raha mahafantatra izy hoe olona ny fadiany olona io sy olona mivavaka io olona io. Noho izany matoantsika miditra anatin'ny fanekeny vavaka sy fadikanana tsy dia voloroasina mahatonga antsika mifadianina. Tsy isika hoe nidy foana ny fiainako hatramin'izay ka mila misokatra amin'izay fa amin'ity fifadikanana ity tsy avelako tsony raha tsy izay. Tsy noho ny antony ilantsika an'Andriamanitra amin'ny fahaiza-manao no mahatonga antsika mifadianana tompoko, fa amin'ny fifadikanana ianao no amboarin'Andriamanitra. Ianao miditra garage ao anatina fandinitena hoe inona ny sakana mahatonga an'Andriamanitra tsy mbola mahazo aina, afaka manao zavatra eo amin'ny fiainako sy afaka mikasika sy afaka mitondra any amin'izay programa ilany isika mampahazo aina an'Andriamanitra. Fa raha ny amin'le fanaroasina nazavainy tamin'ny mpianatra teo, iny karazana fanaroasina iny iny tsy manaiky olona tsy mpifadiana sy mpivavaka zany. Zany hoe le fanahy ratsy io koa zany manana discernement, mamantatra hoe ry mifadiana sy mivavaka marina, ry tena tsy mivavaka sy mifadiana mihitsiny. Mahafantatra reo fa maso be dia be ao ny tontolo tsy hita maso ny manara-maso anao olombelona io. Ary raha tsy miambina ianao dia mora kely amin'ny fanahy ratsy no misarika ianao amin'ny hevitsy. Tsika ene devoly ene mila fantatsika fa ny devoly voary efa ela be talohantsika narin'Andriamanitra azy. Noho izany fetsy ratsy, fetsy lavitra noho ny olona izy. Ka tsika zany tsy hoe mila miankina be fotsiny amin'izay fahendrena sy fahalalana anantsika, fa tsika mila manana prudence, mila manana fahamalinana tsika amin'ny ara-panahy. Ary ao anatin'ilay fahatsoloana sy fahamalinana ara-panahy mila tsika mijoro tsara mamantatra hoe inona moa ny antom-pisiko sy ilan'Andriamanitra ao anatin'le farana ao anatin'ny vavaka sy fadikanana. Tena miangavy ianao ataovy izay atsara fiombonana sy communion aminao sy Andriamanitra. Mandini tena hatramin'izay kipitso indrindra. Dikan'izay tsy hoe tsika hiezaka aza misy devoly fetsy be zao mianao tedavy ny pasteur Adolphe fanao hiezaka indray ny olona mba ho tsara eo anatin'Andriamanitra. Non, tsy ezaka fa safidy tsotra fotsiny ampany ekena alala hoe ty zavatra ty tsy tian'Andriamanitra, tsy mila ezaka zany fa décision. Ny ilaiko aminao androany fanapakevitra fa tsy ezaka. Fanapakevitra mahatsapa fotsiny hoe ty zavatra ty mampalelo an'Andriamanitra dia tsy ho ataoko, ty zavatra ty tsy akasan'Andriamanitra dia elako. Fa tsy hoe satria mbola tsy manaiky ny saiko dia ho ataoko ihany aloha le izy. Didony anaran'izany. Noho izany ny olona rehetra manana safidy choix fanapakevitra diso eny na tonga ny olombelona raraka mandraka androany dia maninona le imagin'Andriamanitra raha averina amin'le tena antom-pisiny ilan'Andriamanitra azy, la endrika tena tian'Andriamanitra iverenantsika ao aminy mba hahafahantsika, mba hahafan'Andriamanitra mahazo aina, satria io sary veriny io tao anatin'ny olona ny tiano averina amin'ny alalan'ny fanekenao an-tsafidy anao sy akatoa ny teniny sy ny sitrapony ananganiny anao ho tena zanany farany anaty vavaka sy fadikanana koa mahasoa anao zany. Satria raha alina Jesosy ny tonga dia tsisy programme anjobily tsony fa tonga dia le grand jubilé ny rahantsika eny amin'ny raha lanitra ny rendez-vous. Noho izany azadiny fa miandry Jesosy foana tsika. Devoly fetsy tapena ny vovonday azo firitaonina ny eo misofinao dia potehany fiainanao. Misy olona ny mahatonga amin'ny fiainany potika tsy hoe satria
satria Andriamanitra no ratsy na ny devolo ny tena faran'izay fihetsindrindra fa izy ny tsy misaina arebirehibe ny devolo fotsiny amin'ny filana sy zavatra be dehibe eto amin'ity tany ity dia ny fiainam-bavaka ao mitotongana tsy rarahinao dia mahavariana rehefa mba terena kely indrindra indrindra nareo eto Eropa eto mihitsy ny Eropa hatrany Allemagne naiza toerana misy indretrehtra raha voaresahana mikasika momba ny hoe vavakatsika sy ny fotoana vitanareo mihitsy ny manesika ny hoe hiasa aloha fa tsy ampitsy ny fotoanako fa ny fiasako ny ambony za tsy miteny hoe elomela ianao miasanao na aza mampifaly fa ao anatin'le système mampangejana le izy atonga ny fiainam-panahinao ianao ne sady afaka miasa no mivavaka tsy fanamarina tena tsy excuse mihitsy ny hoe miasa dia tsy mahavita mivavaka fa ianao na miasa aza afaka mivavaka ianao ny condamné-ny devolony ny tanan Jesosy ny tongony fa soranan'Andriamanitra fa mivavany tsy nitapenany rehefa tsy tapona mivavan Jesosy vita ny famonjena satria teny Jesosy hoe vita dia le vita iny tsika androany voavonjy fa raha nitapenany skotra mivavan Jesosy dia tsy hainy hoe vita le izy ny tanany hitany hoe mihetsiketsika dia matahotra izy nofelahany dia ny fantsihany tany mieritreritra izy hoe rapida be ny fiasan'Andriamanitra dia ny tongony no coinceny fa zavatra dininy ny force-ny Jesosy tsy eo amin'ny tanany sy ny tongony fa eo amin'ny vavany satria ny parole créatrice eo am-bavan'Andriamanitra fa tsy eny tanany akory ka ny commande nahatonga antsika ho vovonjy efa vita noho izany sokafo fonao aza velo ferany satana amin'ny zavatry ny tany loatra dia ho variana satria miainao dia rehefa tenena andao hivavaka andao hoe tsy manam-potoana fa mametra-panontaniana aminao ary tsy manam-potoana hinam-bary ve ianao tsy manam-potoana toriana ve ianao tsy manam-potoana hifoazana ve tsy manam-potoana androna ve maninona mbola milaza fa matoa tsy afaka mivavaka dia tsisy fotoana hivavahana oreto mifoaza ny fiainam-pananao ambony lavitra no ty tamaso ty aza variana loatra migere zavatra mandalo mety loha tsy isakaizanao ty matoa tsongona marary tsy isakaizanao io raha pitso anary ianao ary rehefa anary ianao io raha pitso lanjainao ohatry ny entana io rehefa terina any am-pasana tsy mahasoa loatra io tsy ao mandrakizay atsika mandrakizay atsika dia voaforona ary nataon'Andriamanitra taloha amin'ny fandrenan'izao tontolo izao fenao dia olombelona natao hiaraka amin'Andriamanitra natao hiombona amin'Andriamanitra natao iray amin'Andriamanitra foazy ny fiainam-panahintsika foazy ny fiainam-panahintsika miverena amin'ny fiainam-bavaka marina miverena amin'ny firaisana amin'i Jesosy mandiny tena ao anatin'ny efarana atao izay tena hiomponana amin'Andriamanitra tsy maintsy miantso pastera tsy maintsy miantso androany tsy maintsy manaitra androany atao izay raisana ao anatin'ny efarana dia manana fiainam-piovana marina tsika rehetrareto anie ohatra ianao zao mety tsara olona amin'ny zavatra tsy marina tsy fantatro ny tena marina fa ianao mijery fotsiny zavatra hitany masonao dia mitsara milizy ianao nefa Andriamanitra rerina fantatra n'le tena marina tao ambadika le zavatra rehetrarehetra nyseho ohatra dia ianao amin'izany efa maloto be mihitsy ny fonao amin'ny taonina dia tena ohatran'ny tsy tianao izany mihitsy hoe tena ohatran'ny tsy mety izy izany dia hoy izy Jesosy zao ny ataon'i Jesosy tsotra mijery antsika hoy izy Jesosy hoe manontany izy ndre eny hatraiza ny fatra ny famelana hatraiza ny fatra ny famelan-keloka ny antsika ary izany tsy hoe akory hoe mila atao fantatry ny olona mihitsy hoe tsy rary ny lefonana ny tompo raha ohatra ianao zany teo mitoeran'ny Stefanina angamba efa tsy rary le vato hitanao zao le olona mitondra bato angamba efa voaozina daholo roapolo sy ny rehetrarehetra Andriamanitra tsy andriny lahy androko kamba efa tena tonga dia phrase be dia be mandeha ny signeny amin'ny tanana sy ny rehetrarehetra satria fa hialaina ihany fa zao izy Stefanina tsy maninona na vato ninona noho ny amin'i Jesosy fa mamelany elony azy isanao elony anie zao Andriamanitra fa vao vita zay vavaka izay nitsangany Jesosy eo kavana andray tsangana hitan'ny Stefanina andray azy hitanareo ohatra ndreny olona mijery baolina ireny Jesosy tsy tafapetraka ony mahafaty baolina ny ekipa zay tohanany ohatra amin'ny finale hoe Baria dia ohatra hoe ianao zany mba tsy tia baolina mihitsy nefa ianao Baria zany victoire mitsangana eo amin'ny seza ianao satria misy manentana ny fonao le zavatra misy ny Andriamanitra mampitsangana azy eo amin'ny toerana tsy nandre mihitsy hoe rehefa nitsangany Dorcas natsangany Petera dia nitsangana teo amin'ny seza fiandrianany Jesosy satria velona maty izy niainga tavovoka tsy mataitra azy zany fa nampitsangana an' Jesosy Stefanina namela heloko any Saoly satria nahita olona vao vela heloko afaka noho ny asan'ny Stefanina Andriamanitra amin'ny fanovana ny Saoly dia teny aminao tia novany rehetra Andriamanitra tia hiasa ho an'ny rehetra Andriamanitra fa miofo azony ampiasain'Andriamanitra mba ahafan'Andriamanitra manangana ny rehetra ho amin'ny sitraposiny programa ndray mahafantatra ve manome atsika fahafahana foan'Andriamanitra ndraindray fahadalàna
hitareo mahatonga amin'izao toerako zao ohatra indraindray rehefa mijery ihany ny olona na mpiara-manompo amiko hoe malemy loatra de tena de atao ahoana de io raha vao mahita azy io azo ararotiny fa io indray de mamela lava fa na ny Madagasikara zany naiza de mahafantatra an'izany ny mpiara-manompo rehetra ny antony de tsotra aleoko adala fantatro teo hoe misy tsy mety misy fahadalana ndraindray fa zay le toerana hitomboana ao amin'ny fanompoana tsy manana raison hitsarana ny hafa zany ianao na ny anatin'ny fonao akalana izany izy satria nitiavina ianao vao tonga amin'izao toerana zao de manana antony koa ianao izany fitiavana zany avy aloha ny olona ho andeha amin'izay kajiny sy calcul any tsy ianao zany fa n'Andriamanitra sisy zay kajiny ihany de kajiny zay fisainany ihany de fisainany mamela ny elony fotsiny de vitsoro izy na mihevitra anao adala azy lohalika foreto de mangatafo fa ny zavatry ny tany tsy makay zany ny fiaina tao tany tsy maninona zany tsisy olana zany ninona natoram-batotra ny Stefana azy afaka mamela foana tsika ny antony de tsotra manana lanitra tanjontsika ao anatin'ny farana ary alahoery ataovy azo antoka avita fimbonana amin'Andriamanitra zasy ianao tsy akory hoe ezaka be tsika ny ho afaka amin'ny afana masina manala zany nefa ianao misy tsy tena fana-pakevitra mihitsy hoe hiala na hivavaka afana masina fotsiny zao manana tsy raiko akory ny anesorany an'le izy eo amin'ny fiainako fa afaka ho azy tsy tena hoe satria ianao mieritreritra hoe ezaka ao ny anafaka anao non fa napa-kevitra asio etaeta vao miasa Andriamanitra raha vao tsisy prière tsy afaka mamelatra ny etaeta tsikisika eo anatren'Andriamanitra atao vitan'Andriamanitra tompo ty zavatra anankiray ty tena manomboka tsy tiako le izy reko hoe tsy tianao le izy de tsy tiako de hoe kle tsotra intsy pastera mbola tiako le izy de raha mbola tianao le izy de jereo ny baiboly de vakeo anaty baiboly hoe inona ny fiatraikany zavatra anankiray zay tsy tian'Andriamanitra sy ny fiafaran'le izy mba hisy ankahalanao an'le izy atonga an'le etaetam-panao am-ponao avy amin'ny fanamasina ankahalan'le zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de programmen'Andriamanitra amin'izay ny ao anatinao ifanaraka amin'ny programany de aorianan'izay de renao fa zay zavatra tsy tian'Andriamanitra de tsy ho tianao ary zay zavatra tian'Andriamanitra de ho akafizinao fifankazarana ny fiainana variana be fa nisy fotoana nanao farany zay vavolombelona zay de vavaka nisy fotoana ninakanina averiko aminareo indray ninakanina de raha vao tsisy hena ny sakafo de ohatrany tsy laoka amiko fa nisy fotoana niova ny sakafonay legioma fotsiny nohaninay nandritry ny ray volana rehefa nina legioma de raha vao mahiny fofokena de te andoha de gaga fa tsy tonga de tsy tia hena ntsony après un mois de nandeha teny le fotoana de lasatra ny hoe tsy maintsy mihinan-kena fa tsy ampy hena indray ny ao anatiko de azonareo ve fipetraka le izy ny fanazaranao ny fiainanao ihany no zava-dehibe amin'ny zavatra lalova ka raha hoe fahazaran ratsy ny averin'ny olona afaka hovaina fahazarana tsara le izy ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ary anisan'izany ny vavaka sy ffdkn fampanekena ny ao anatinao any-safidy hiaina ny fahazarana tsara ahitanao ny fankasitran'Andriamanitra sy atonga anao olona araka amin'ny fony davida olona araka amin'ny fony de nijeren'Andriamanitra izy efarana ary hijerentsika indray Andriamanitra oka ny fotsika mba ho tanteraka ho karazan'olona araka ny fo n'Andriamanitra vavakasika sotra Jesosy sotra ny mpiara-manompo reto misaotra ny amin'ny tsiray avy na ny Madagasikara na ny Allemagne na ny Haute-Savoie na ny rehetrarehetra any zay manaraka an'izao fandaran'izao androany ariva na mivantana zany na ny diffusion rehefa avy eo tena mivavaka Andriamanitra vangio ny fonay sy ny saina mampananay mba hiara iompo-po zay ao anatin'ny farana tsy ho tafitohana amin'ny fahamarinana fa ity fahamarinana mba tsy ho ketraka hiaina ny teny fahamarinana fa tena hijoro hiaina amin'ny teny fahamarinanao ampianaro zay tena tsy ho latsaka tsy enjera ao anatin'izay mety ho zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny ao anatinay fa ho mpiaino mpakatova tsy ho mpiaino mpanadino zay ka mitaka ny tenanay mety efa tonga ny fotoana nangananao anay sy tombonay amin'ny ara-panahy bebe kokoa fa namasina ho vangio zay fa fitiavana zany teny zany Andriamanitra fitiavana tena fanomanana anay tsirairay avy hiaina sy sitraka ny atao hoe tena fiainana miaraka aminao de tahiony tsirairay avy ao anatin'ny farana Jesosy tena hifantoka tanteraka amin'le programanao indray mandritra nyty tonjobily ty satria zao ny fotoam-panomananao anay tsy manana firy zay fa zay fotoanao menao anay no afahanay manararotinay hanatanterana ny sitraponao
tena mily zay jesosy olona araka ny fonao fangio zay dia tovy tanteraka arak'izany zay mba hifalianao ny fisina eto ambany masoandro mba tombony anao ny asan'ny tananao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta voninahitra ny manao rery ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay zay fanao hatramin'ny taloha indrindra anao ankehitriny ary ianao mandrakizay mandrakizay amen. Mametraka antsika tsara avy ampilatanan'ny tompo indray zay nanaraka ny takarivam-bavaka sy ffdkn zay ho tanterantsika mandritra ny efatrandro voalohany aloha dia toy ny efatrandro faharoa indray sy ny efatrandro fahatelo farany efa nomena teto ny loha hevitra Andriamanitra mijery atsika ny efatrandro voalohany tsika mijery ny asan'Andriamanitra ny efatrandro faharoa ary isika mijery mibanjina an'Andriamanitra ny efatrandro fahatelo dia samy hotahin'Andriamanitra tsika menakavy ao anatin'izany mirary soatsika tena hoe anina fahazotoana ao anatin'izany. Mariako aloha alohan'ny amaranana fa ny olona antitra tsy mifadianina, ny olona marary tsy mifadianina, ny olona reraka tsy mifadianina, raha misy antony manokana fa mivavaka kosa nefany tokony ataonao zany vavaka zany ary efa miompo amin'ny vavaka tsika dia mety foana fa ny tsaray avy zay tokony hotanteraka an'izany kosa dia tokony ianao an'izany am-pitiavana ho amin'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana ny voninahitra mandrakizay ny Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Amen dia amen. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamiram-piditra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiadanana. Amen dia amen. Tainy Jesosy daholo io.